Rabantsika tsirairay avindray tratra ity larobia maraina ity tonga eo mifandraisana ny mofinaina indray sika amity anio ity manasanao naaraka izany hatramin'ny farany no indirantsika ny amin'izany anefa dia vavaka sika io Tombaandriamanitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atra sy ny voninahitra sotroanao izay efa momena fahafahana indray ny hafahanay mandray ny fahasoavana avy aminao koa foazy ny fomam-pananay ary okenao anjaka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy aminaran'i Jesosy amen. Teny mofinainantsika androany dia manao finoana fa tsy fahitana. Raina amin'ny Romanina 8:24 manao hoe fa ny fanantenana no hamonjena antsika nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana no mbola hanantenan'ny olona n'izay efa hitany. Amen. Mametraka an'izao fanontaniana izao ny mpamonjintsika manao hoe raha avy ny zanak'olona izy moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Midika izany fa efa mila tsy hisy intsony ny tena finoana marina. Marina tokoa fa manimba ny fitokiana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny asany ny toe-tsaina feno salasalana sy fitsikirana ary fitadiavana lesoka. Tsy hainy saina araky ny nofo ny ahatakatra na akasitraka ihany koa ny asan'Andriamanitra fa izay manana fo mihetsika manaraka ny fahazavana mitaratra eo aminy kosa dia andray fahazavana bebe kokoa ary ireo izay mandatsaka to mandra-pahitany antony rehetra tsy salasalany dia ho tavela ao amin'ny aizina. Andriamanitra dia manome pirofo ampy ahafahantsika manaiky ny fahamarinana amin'ny fahazavana sy fahatakarana saingy tsy manolo tena hanaisotra ny antony rehetra mety hiteraka fisalasalana sy tsy finoana izy. Manao an'izany manko izy dia tsy ilaina intsony ny ampiasa ny finoana satria handeha amin'ny fahitantsika izay rehetra mandala ny ten'Andriamanitra amin'ny toe-tsaina manaiky ampianarina dia hianatra ao ny momba ny raharam-pamonjena na dia tsy takany amin'ny fahafenony aza ny soratra masina rehetra. Izay rehetra voalazan'ny ten'Andriamanitra dia tokony eketsika ka tsy handray ny fisalasalana rehetra mety asisiky satanitsika ary tsy hampiasa ny saintsika voafetra hoety manakatra ny torohevitrilay tsy manampetra na koa hitsikeran'ny fisehoan'ny fahasoavany na ny fahefany. Rakatsahintsika ny mpanetretena ny ahalala ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay voambara ao amin'ny teniny ary koa akatoavintsika izany sitrapony izany rehefa takatsika mazava dia tafahorona ao amin'ny fahamarinana isika fa hoe Kristy manao hoe raha misy olona tana amin'ny sitrapony dia ahalala amin'ny fampianarana izy. Izany rehefa raha sy anam-pahavisana andeha isika hanakaiky hatrany fahazavana izay madio ny lanitra ka hatsiaro fa ny fahazavana avy any ambony dia hitombo arakaraka ny handrosoantsika ihany koa ary miandarana amin'ny lalana marina izany avy amin'ny hery makany amin'ny hery avy amin'ny fahasoavana makany amin'ny fahasoavana ary avy amin'ny voninahitra makany ho any amin'ny voninahitra ihany koa. Inganisy izany teny izany mitondra soantsika tsirairay avy ka tsy ho farany fa mbola fiandohan'ny zavatra rehetra tokony ho tenintsika mahakasika an'Andriamanitra izao alao hery ary roka raha ny fanahy masina hanovery antsika hatrany. Amen. Ry Tombaandriamanitra eo mbola misaotra anao eny amin'izay ny teninao izany mangataka aminao izay mba ho vodim-pinoana tokoa ary hitombo finoana hitombo fahazavana avy aminao ary aoka ny tsirairay avy aminay hanana fanandramana vaovao avy aminao tokoa isan'andro isan'andro aminaran'i Jesosy. Amen. Yeah.